mahita isika fa tsy natao akivy akory ny zavatra miseho na eto amin'ny fiarahamonina tetandrasantsika na eto amin'ny firenena naiza naiza koa ny voalohan-tengitry dia misaotra an'Andriamanitra fa tratsy ty pasika 4 ity pasika zay nazontsika ny famonjena araka ny tokoteny zay nolazena teo ary pasika ihany koa zay atsirovantsika lay lalam-panafahana zay nataon'ny zanak'Israely tarihany Mosesy satria toy ny zanak'Israely tany anefitra niazo ny tany fampanantenana zay nataony io zany a mila mino isika mila mahatoky isika raha niresaka taminareo ateto tamin'ny herina ava mafy isika fa raha sitrapon'Andriamanitra dia isy rano mitonga eo tena nisany rano tena nisany rano ary rano tsy mety horitra mihitsy io satria Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana ny mombantsika ka mila fitantanan'Andriamanitra mba ho tody amin'ny tany vaovao fiainana vaovao aza kivy mihitsy amin'ny fiainana hoe sarotro izy ity tonga ny fotoana hijoroantsika eto Madagasikara fa nininona miseho nininona mitranga mombantsika mandrakariva Andriamanitra ary fa mombantsika izy a tsy mafoina mahasandraka atsika nampanantenany ny zanak'Israely ny tany tondra-dronono sy tantely nateraky zany tsy maintsy misafidy anefa sika mba tena olona afaka misafidy tena olona manana zany toetsaina mandresy zany ary mpandresy miaraka an'i Jesosy zay naresy ny fahafatesany tsy maintsy manana fisainany mpandresy isika hoe aminareo mandresy hatramin'ny fahafatesany rehefa nanao ny fanekem-pihavanany tamin'ny vahoaka Andriamanitra dia niteny tamin'izy ireo hoe ataoko eo analohanareo a ny tsodrano sy ny ozony ny fiainana sy ny fahafatesany koa safidinareo an'io dia safidiny fiainana isika safidiny fiainana isika zany tokony anam-pifaliana anana fanantenana vaovao fa ombantsika mandrakariva Andriamanitra zay le paka zay atolotra antsika androany paka mpamonjena paka fahasoavana paka fahafahana ary paka ny rehetra olona afaka zany zao isika satria ny fidy ny tena fiainana mivavaha isika mba ho tsapany rehetra tsapany malagasy rehetra fa mombantsika mandrakariva Andriamanitra ary anova zao fiainana misy eto Madagasikara zao sy ny fitaliana manjo azy matoky aho mino aho fa anao zany isa tokantrano Andriamanitra mitana ny teniny foana izy ny fanekena izay nataony tamintsika to taterahana fa isika koa aza matavitra mino fotsiny ihany fa dia mbola mamerina ihany hoe fiainana vaovao fiainana hiatika ny zava-misy ary fiainana tsy manam-paharitana miaina amin'izay tsika zany zao ary mahafantatra tsara fa ny safidy ny fiainana isika na aza nitsodranin'Andriamanitra isika koa dia manomboka zao tonga fotoana hoe aminareo tena hiatrika zany fanampiana fampihavanana firaisan-kina ho an'ny voaka rehetra zany ahoana marina e